Ankafaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao miomana eo amin'Andriamanitra ao laharana fa 480 sy roanjato saorantsika ny tompo fa noho ny famatrapoany noho ny fahasoavany dia tafaraka eto indray tsika ary dia ampitiavana trany ary amparitretena no izarana zao teny zao amintsika tsirairay avy vaovao ny fotoana vaovao ny andro saorana ny tompo fahavozy ny isanandro tokoa ny famatrapoany amintsika ary andre ny teny indray tsika izao any zava-dehibe ny fianonana tenin'Andriamanitra satria io tenin'Andriamanitra io no mamoky ny fanahintsika ary ahafahan'ny fanahy masina makatoerana zany dia andray tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny Galatianina toko fahadimy dia ny andininy fa 40 Galatianina toko fahadimy andininy fa 40 dia izao ny voasoratra ato fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy azonareo manao zavatra tianareo fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy ambany lalàna. Amen. Ny vahaolana ho ahy sy ho anao ny vahaolana ho an'ny fiangonana raha te iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ary raha te hatsapa fitsarana sy fiadarana amin'ny toetra dia ny fandehanana araka ny fanahy. Zay zany lohateny ity fitoriana ity hoe mandehana araka ny fanahy. Isanandro sika dia ametrahan'ny tompo an'izay safidy zay, ametrahan'ny tompo an'izay teny zay. Vao mandeha ny andro anankiray, vao manomboka ny fotoana anankiray anatin'ny tontolo andro dia misafidy ianao andeha araka ny fanahy ianao sa andeha araka ny nofo. Zay zany zavatra misy eo amin'ny tsika zanak'Andriamanitra, eo amintsika zay miaina te andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia misy an'io safidy foana hoe andeha araka ny fanahy sa andeha araka ny nofo. Samy manana ny vokany ireo dia tiako vakina aminao ny amin'ny zavatra mbola toy ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra toizantsika izy teo ny 9:20 dia izao fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana, fahaltona, fijejojejona, fanompotsapy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adalahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fa iny koa fa izay manao izany dia tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe jereo tsara ireo vokatra ireo zany hoe ny nofo mahatonga an'ireo dia voalaza teo rehetrarehetra teo maro mihitsy izy ireo. Zany hoe le nofo zay mibahana dia mamokatra an'ireo zavatra ireo asan'ny nofo ireo amin'ny fiainantsika isanandro. Ary eo amin'ny tenin'Andriamanitra io zany rehefa jerentsika dia misy fifanoherana foana atao anatintsika olombelona mifanohatra amin'ny nofo sy ny fanahy mifanohatra. Zay lazainy teo hoe nofo dia manohatra ny fanahy dia manohatra ny nofo dia lasa tsy zay tianareo atao lasa mandray ary amin'ny romanina tsika hoe misy fotoana ny tiako atao izy ny voasoratra tsy vitako fa zay tsy tiako atao indray ny vitako. Zany hoe misy fanandevoza anao zany lasa misy tsy fahatanterahana ary misy tsy fahavampo dia ny toro lalana dia efa nilazainy teo hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ireo ianareo. Toizantsika ny 9:20 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, famonoana-po, tsy misy lalàna manohatra an'izany. Ireo zany aloha mbola toizako tenin'Andriamanitra io rehefa avy eo fa zava-dehibe nandraisantsika an'izao teny zao satria misy amintsika izay mandray ny teny mbola ataoko hoe mbola miady ao anatin'ny hoe mbola andevon-javatra mbola misy fahazaran-drasy miverimberiny mbola misy toetra tiana ilana tsy afaka misy zavatra tiana atao sitrapon'Andriamanitra fantatra nefa tsy vita. Zany hoe mbola misy zavatra mamatotra teo afaka zay izy ratsorina dia le zavatra tiana atonga antsika ho afaka le zavatra tiantsika ialana dia ny asan'ny nofo ny filan'ny nofo zay le voasoratra teo. Inona ara ny vahaolana dia tsotra ihany atoron'ny tenin'Andriamanitra mandehana araka ny fanahy dia ny vokatry ny fanahy dia voalaza rehetrarehtra teo hoe ny fitiavana sy ny tohany rehetrarehetra. Zao mantsy zavatra tsara ho fantatsika ao anatin'ity hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao ty dia le fiverenan'i Jesosy ambara ato
ary rehefa ho avy Jesosy dia aka fiangonana madio, tsisy petipetrana, tsisy fiketronana, tsisy endriky ny fiovaovana, fa fiangonana be voninahitra sady tsy manatsiny. Zany hoe tsy fiangonana anaranofo fa fiangonana ara-panahy. Misy ny fiangonana anaranofo dia misy ny fiangonana ara-panahy. Eo zany a mila mipetraka tsara hoe ny afahanao miaina araka sitrapon'Andriamanitra, tsy andeha vonofo intsony a, dia ny fandehanana araka ny fanahy. Ahoana ary le fandehanana araka ny fanahy? Zavatra misy ato a tiana tsindriana kely 9:20. Raha tariana fanahy ianareo a dia tsy ambany lalàna. Ny fanahy ny resahana. Zava-dehibe fahafantarantsika ny hoe mandeha araka ny fanahy, ny fanahy masina. Toizako amin'ny 4:20. Eo zany anisan'ny lakle an'le izy hoe fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Zany hoe raha resaka mandeha araka ny fanahy sika dia miaraka amin'ny fandehanana araka ny fanahy ny azo fijaliana. Tsy misaraka zany reo. Ary zay ny votoato ny filazantsara, zay ny tena mila toriana amin'izao fotoana. Fa tsy resaka fampiroboroboana ny eto tany, tsy resaka fananam-bola, tsy resaka fananakarena, tsy resaka zavatry ny tany. Ary zay ny mahatonga an'le tenin'Andriamanitra ampifandraisiko daholo le izy hoe tenin'Andriamanitra lazain'ny Paoly any amin'ny Kolosiana 3:7 hoe raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo a dia saino no zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy. Raha niarana maty ianareo ka niarana alevana, niarana tsangana tamin'ny Kristy dia saino no zavatra any ambony. Zany hoe ato amin'ny saintsika ato efa nisy fotoana nambara tato amin'ny miomana eo amin'Andriamanitra ao ny amin'le hoe saino no zavatra any ambony a efa voatory tany aloha be tany. Dia taorian'izay koa nisy hoe miova fanavozana ny saina. Dia androany tena mbola tian'ny tompo apetraka izay zavatra zay hoe io fandehanana araka ny fanahy io vahaolana. Mampalahelo nge fa ao anatin'ny fiangonana misy tsy mifankahazo hoe nefa milaza fa zanak'Andriamanitra, nefa milaza fa kristianina, nefa ao anatina fiangonana anankiray a fileovana anankiray a trano fivavahana anankiray fa tsy mifampiaraba. Satria maninona? Miady, tsy mifankahazo, mifampialina, tsy mamela heloka, misy tsy fifankazahoana. Mampatsiaro an'le tantarany fiangonana tao Korito, le lazain'ny Paoly hoe mamenatra ao izy fa reko fa nareo manana raharaha any amin'ny fitsarana, zany hoe any amin'ny tribunal raha amin'izao fotoana. Nahoana ozy izy n'izao tontolo zao no hitsara nareo, tsy mahay mifandefitra ve nareo? Ary eo amin'ny tenin'Andriamanitra iny dia Paoly dia miteny mihitsy hoe tsy alaonareo ve mandefitra, tsy alaonareo ve ambakaina noho ny tenin'Andriamanitra. Dia ao amin'le fiarahana amin'i Jesosy zany dia tena ratsy be, tena ratsy ary manimba zavatra mihitsy raha ranofo daholo ny olona ao anaty fikambananao, ao anaty fiangonanao, ao anaty fiarahan'ny vavaka ao aranofo daholo. Inona le aranofo? Mbola le zany mipotra, le moi, mbola zay tiako ihany, zay mahafinaritra ahy, zay mampetipety anahy. Za misy égoïsme zany, mbola fitiavan-tena. Dia rehefa tonga ao zay dia etrareo te olona tsy haiko na olona 5 fotsiny ary. Raha olona 5 fotsiny ao a vao mainka tena sarotra be ny fiarahana, zay hoe charnel. Olona 5 ohatran'izay lazaiko zay hoe samy olona tsy mihevitra any anazy daholy, mora tohina, tsy mety amin'ray fananarana, tezitra raha vao atoro, tezitra raha vao amomena fanitsiana, mora misafoka, mora misendoatra, mora tezitra. Dia etrareo te ohatr'izany le olona 5 ao anaty fiarahana anankiray. Tsy loza be, tsy fahasahiranana be no mitondra an'izany. Ary zay no tena tiana andoroana antsika. Mpitory tenin'Andriamanitra, mpitory filazantsara, mpitandrina, pastera, mpampianatra, ny apetraka ny tena mamaika dia le atonga n'le vokatry ny fanahy hivoaka eny amin'ny olona. Le karaktera zany, le toetra zany mila mivoaka eny le toetran' Jesosy Kristy. Le fanovana n'le olona, olom-baovao mihitsy tena zava-dehibe. Kristianina ihany, fa ny kristianina misy karazany roa: kristianina ranofo, kristianina ara-panahy. Misy ny Kaina, misy ny Abela, samy nanatitra fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra. Misy ny Marta, misy ny Maria, samy tao amin'ny efitra anankiray niaraka tamin'i Jesosy. Misy ny tendrombohitry Sinay, dia misy ny tendrombohitry Ziona. Ny Sinay dia lalàna, ny Ziona dia ny fananganana, ny fahasoavana. Ary zay tena tiana zaraina amintsika, tsy resaka lalàna. Raha lalàna dia mbola mamatotra, lalàna dia mbola mangeza, raha lalàna dia mbola navesatra.
fa fahasoavana notoriana, ary ny fahasoavana dia mitory ny herin'ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana raha zavaina tsotra antsika dia izao, io tsy hoe mametraka lacroix mitondra lacroix eto manao collier, na manisy lacroix eny amin'ny rétroviseur ny fiara, na manisy lacroix eo an-trano dia hoe zay le lacroix sary iny. Fa ny heviny eo ambadika dia izao, manasa anao mihitsy hamaky ny romanina toko fahenina, romanina toko fahenina ray manontolo a, tsara mihitsy raha vakinao ny fahadimy, fahenina, fafito, fahavalo. Fa ny famarinany tenin'Andriamanitra dia izao, rehefa maty Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia niara-maty teo koa ianao, zany hoe niara-nombona teo ihany koa ianao. Ary rehefa niaraka nombona teo ianao dia niara-nalevina taminy, ary rehefa niara-nalevina taminy ianao zany a dia maty. Zay le dikan'le batisa le resantsika foana hoe ny batisa tena ara-baiboly ane, ny endriky ny batisa tena ara-baiboly ane, voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mazava, dia ny olona niletika tanaty rano e. Dikan'iny hoe maty nalevina mihitsy a, ary niara-natsangana niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Rehefa avy eo nitsangana Jesosy Kristy a dia nitsangana tamin'ny fandresena tamin'ny voninahitra. Dia ny fahamarinana tenin'Andriamanitra amin'ny Romana toko fahenina dia milaza an'izay hoe ny tenanareo dia ataovy ihany koa efa maty ny amin'ny fahotana, ny amin'ny nofo ny amin'izao tontolo izao, fa efa nitsangana amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Zay le herin'ny azo fijaliana. Hoy Jesosy, ho fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Hoy Jesosy Kristy, raha maritra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ary dia ho fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Zany hoe ny fahamarinana tsara fantatrao dia izao, zay ny fahamarinana. Ary zay le voalazan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita. Zava-dehibe io révélation azon'ny Paoly io resaka grâce io a, io resaka herin'ny azo fijaliana io a, io resaka herin'ny fitsanganana io a, zava-dehibe io. Fa mampalahelo mbola mahita mpiara-mivavaka, mpiray-tam-po, lazaina fa mpiray-tam-po amin'ny tompo a, nefa mbola misy kifosafosa, mbola misy fifampiantaniana, mbola misy tsy fitiavana, mbola misy tsy famelan-keloka, mbola misy fialonana, mbola misy fankahalana, mbola misy fiasaram-belatsy. Satria nahoana tsy nalala marina ny herin'ny azo fijaliana, satria nahoana tsy nalala ny herin'ny fitsanganana, tsy nalala ny fandehanana araka ny fanahy. Fa mampalahelo zany zavatra zany, lasa fombafomba le fivavahana, lasa adity sy andraikitra no apetraka aman'olona, na dia tsy ratsy ary zany zavatra zany. Fa matetika le olona manao asa fanompona, miditra amina trano fivavahana, milaza kristianina, fa izy mbola andevon'ny ota, mbola ao ny fijangajangana, mbola ao ny tsy famarinana, mbola ao ny kolikoly, mbola ao ny zavatra rehetrarehetra. Raha vao zany ny zavatra misy a dia forma fotsiny, endrika fotsiny le ty ivelany. Ary raha zany ny zavatra misy dia zao le lazain'i Jesosy hoe taka ny fasana tsara tare ty ivelany, fa ao anaty dia rombaka, fitaka, tolapaty, loto. Fa ny zavatra ty ny tompo ho avoaka atsika dia mivoaka le vokatry ny fanahy, ny herin'ny fanamasina. Mifandray zany a le azo fijaliana sy ny fanamasina. Mino aho fa azanao tsara zany tenin'Andriamanitra zany, ny atomboka teo amin'ny azo fijaliana, ny ara-nombona teo. Zay le voalaza tato hoe zay rehetrarehetra any Kristy Jesosy a dia nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filanta amin'ny azo fijaliana. Eo zany raha vao mbola le mandeha ara-nofo sy ny filanta zay sitrapontsika io a dia samy anao ohatran'izay a dia tsy hita ny voninahitra ny tompo, tsy handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha mino anao hoe niara-maty tamin'i Jesosy, niara-nalevina tamin'ny tompo, niara-natsangana tamin'ny maty a, raisinao ao an-tsainao zay, inonao amponao, ary raisinao ao an-tsainao, ekenao fiainanao a, zavatra efa vita zany fa raisinao fotsiny, zavatra efa vita. Zay mahatonga Jesosy teny tao amin'ny azo fijaliana hoe vita, efa vita ny famonjena. Fa anjaranao mino a dia mandray an'izany araka sitrapon'Andriamanitra, mba tsy ho andeha fotsony ianao rehefa avy eo, tsy ho ao anatin'ny fahatezerana lava, ao anatin'ny fahakizitinana, ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny lolompo, ao anatin'ny fijangajangana. Voasoratra rehetrarehetra teo, ny vahaolana dia ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ny vahaolana dia ny fanamasina mitarika anao. Jaona 10:20 dia zao lazain'i Jesosy hoe ny ankalazana ny raiko a dia raha mamobe nareo, ary zay mamobe ozy izy a dia mbola karakarainy mba mamobe kokoa, fa zay tsy mamozy izy a dia ho kapaina dia ariana dia tsy mpiany amin'ny afo hodorana. Aiza ho aiza ny famoazako amin'izao fotoana, inona ny blocage, inona ny olana. Mety mbola misy ianao meno io zao tena mbola tena hoe ao anatin'ny fatotra tena hoe za fa tsy te ho tezitra mbola tezitra, za tsy te ho kizitina mbola kizitina, za tsy te hialina mbola ao le fialonana, za te hamela heloka mbola ao le tsy famelan-keloka, za te haharitra amin'olona mbola ao ihany le tsy faharetana, za tsy te ho titena mbola ao foana le fitiavatena, za te hanana mpitiavana mbola ao foana le tsy fitiavana. Fa nanino nefa za manana an' Jesosy. Famarinana lazaina anao dia zao,
mianaraka ny fanahy tsy hatateraka ny filany mofo ianao. Famarinana lazaina anao dia zao ifantaro le famarinana hoe niara-maty tamin'i Jesosy Kristy ianao tamin'ny azo fijaliana, niara-nalevina, niara-natsangana ary niara-velona taminy. Ary zay eto am-pamaranana dia zao mitohy le izy hoe mahatsara anareo ny fialako hozy Jesosy, fa raha tsy handeha aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, fa mahatsara anareo ny fialako fa rehefa handeha dia aniraka anareo ny fanamasina. Io fanamasina io no mifeanao, ary io avy eo no mifean'le nofo ty paralysé io, tsy afaka mandeha araka ny nofo tsony ianao fa handeha araka ny fanahy, dia mivoaka amin'izay le fitiavana rehefa avy eo. Korintianina 1:7-12 ny fitiavana maharitra, fitiavana mandefitra, fitiavana tsy mitady ny azy, fitiavana tia mirendre service, fitiavana mihevitra ny hafa, fitiavana tsy miheboebo, fitiavana tsy mirehare. Zany hoe reny ny vokatra tiany Jesosy hivoaka. Samy mandiny teny zasy ianao amin'izao fotoana, hitady vokatra Jesosy, mijery vokatra Jesosy, tsy sanatria ohatra le aviavy mandrobona ve fotsiny amin'ny endrika ety ivelany bika amanendrika asa fanompona fahatsarany ety ivelany fa le toetra mbola mamenatra, le toetra mbola mampitsoka ny olona, le toetra mbola manakana ny filazantsara, le toetra mbola manakana ny olona tsy hivavaka, tsy handeha ho amin'ny Jesosy Kristy noho ny fahitany an'le toetrako, noho ny fahitany an'le fombako, noho ny fahitany le fanaoko. Hoy teny frantsay zay hoe ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Zany hoe zavatra ataonao mikikika mafy noho ny zavatra tenenin'ny vavanao. Aiza ho aiza asy ianao momba an'izay, aiza ho aiza le toetrako ve efa nombona teo amin'ny azo fijaliana ve ny nofoko, ny faniriko sy ny filako. Fa zay lazaiko hoe tena mampalahelo fa zay efa tata vaovao entsika tany alohaloha tany le hoe miady ny ampiangonana anankiray dia fampitoraka mihitsy mifandramatra mihitsy farany ny manam-pahefana ny miaramila sy sisa nanita le trano fivavahana mihitsy. Inona mahatonga zany? Mandeha araka ny nofo, tsy mandeha araka ny fanahy. Ary zay mamaky anay atao amin'izao miomala eo amin'Andriamanitra ao zao hoe resaka fanovana toetra, fiovampo, fiovana tanteraka, fionana amin'ny Jesosy Kristy, fibebahana marina, fandraisana ny herin'ny fanamasina, ary mahatonga anao iova amovo tsara ho an'i Jesosy Kristy. Dia zay le mandeha araka ny fanahy hoe niara nombona tamin'ny azo fijaliana ianao, niara nombona teo ianao dia niara natsangana. Zay le mahatonga antsika raha lasa anabavy, ray aman-dreny malala, zoky ara-panahy, pastera, mpaminany, mpampianatra tena hoe ny azo fijaliana, zay ny vahaolana. Ny herin'ny fanamasina, zay ny vahaolana. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra mivavaka ao anao zay manoana mivavaka anao, mahatsiaro anao mivavaka, ary mba tena hiasy zany teny zany, hiainanao zany ary amin'ity herinandro ity ianao andeha araka ny fanahy, mba ho hitanao zany hoe vokatra ny fanahy mipoitra eny aminao zany. Efa vita ny famonjena, efa vita ny famarina, niara-ny maty ianao niara-natsangana, nomena ny fanahy, fanahy mahery fa tsy fanahy osa, fanahy Jesosy Kristy mitarika anao amin'ny marina rehetrarehetra. Ho azy ny voninahitra, fisaorana ho an'i Jesosy Kristy, fiadanana ho antsika tsirairay avy. Isaorana ny tompo fa vita ny fitoriana tany Sambava, faritry Sava iny tamin'ny 22 ka hatramin'ny 28 juillet. Misaotra anareo na tsy aro am-bavaka, misaotra anareo nanoana ny asa tamin'ny lafiny rehetrarehetra, misaotra anareo fa natsiaro zay hoe tena nisy firaitsapo fiombonam-panahy dia tena makasitraka dera voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny asa rehetrarehetra vita, satria betsaka ny bebaka, betsaka ny voakasika, betsaka ny andray ny ten'Andriamanitra, betsaka nanolo tena ho an'i Jesosy ny voninahitra zay dia mpanompo tsy mahasoa ihany. Ary ny fisaorana atolotra antsika ihany koa ny amin'ny fanohanana tanatin'izany asa rehetra zany. Mitohy ny asa any, efa misy toro-teny mandeha isan-kerinandro any amin'ny radio lokal, ary mbola ho avy ny fotoana hiverenana an'indray satria maro le olona mangetaeta, mila vangina, mila tezaina, mila beazy naraka ny tenin'Andriamanitra, dia mbola hiverina antsika amin'ny fotoana izay voatendry ny tompo. Zavatra ho avy zao tsy ho ela dia fitoriana any Fort Dauphin zay efa natomboka ihany koa ny apetraka tompo ato aminay zany dia anentsika an'ireo grande ville ireo mba hametrahana ny filazantsara tena izy mba hatonga ny famonjeny Jesosy ao amin'izany toerana zany ary mba tena hoe irehatra ho an'i Jesosy ity Madagasikara ity. Ao aorian'izay dia misy koa fitoriana any Tuliara amin'ny fotoana efa voatendry ihany koa, tsy ho ela tsony zany ho septambra any zany ary fotoan-dehibe anankiray raha sitrapon'ny tompo any amin'ny volana oktobra any eto Antananarivo. Tiana zarena amintsika izany mba ahatserovantsika azy am-bavaka ametrahantsika azy eo amin'ny tompo. Dia amin'ny rano fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy hitoetra eo amin'ny fanatrehany ary atsapan'izany hoe fandresena miaraka amin'ny Jesosy zany tsy mandeha araka ny nofo mandeha araka ny fanahy ary mamovo tsara ho an'i Jesosy Kristy. Halleluia, amen.